ho aminareo miavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Ary ny fanahy masina le hitoetra ao anatintsika tsirairay avy andraisana izao afatra izao. Amen. Alahady voalohany manaraka ny Pentekosta anio raha ny taona Gregoriana no jerena. Izany hoe vita zay ny Pentekosta 7 sy 4 fahatserovana ny nilatsahan'ny fanahy masina tamin'ny mpianana. Inona no mba ankony izany hoe Pentekosta 7 sy 4 aminao? Inona ny fietsekan'izany hoe nahatsiaro ny filatsahan'ny fanahy masina inao? Mba nampiaiky ny fahotanao ve izany fandalovanao ny Pentekosta 7 sy 4 izany? Sady maritry miova ihany ny fiainanao, ivavaka fahalady ny andro, hiasa indray fahalatsinainy, dia ho avy indray amin'ny alahady. Afatra mafonjy raha liavana nomeny ray aman-drenitsika tamin'ny Pentekosta teo dia hoe ny fanahy masina mampiaiky ny erokatsika. Koa nda ho azitsika mba tena anaiky izany, ankatoy izany, fa rehefa miaiky ny erokatsika mantsika dia voavela eloka. Ary ny olona voavela eloka no tafaverina ao amin'ny Edena. Ary ny olona verina ao amin'ny Edena dia vita fihavanana amin'Andriamanitra sy amin'ny hafa koa. Koa andao isika tena hoe ataontsika misy vokany amin'ny fiainantsika, izany hoe olona mihavana isika amin'Andriamanitra sy amin'ny hafa. Andao isika mba tena ho tsara fanahy tahaka amin'ilay nambaran'ny mpampianatra sekoly alahady teo. Tsy hanao hitsinitsinina ny hafa isika, fa tena hoe ahifandray tsara amin'ny hafa, satria olona napeken'ny fanahy masina eloka isika. Fa androaniko raha ny taom-piangonana no jerena dia androany netona hoe alahady ninaka Trinité masina androany. Ny Trinité dia fantatsika tsara fa Andriamanitra telo izay iray, dia ny Andriamanitra ray fanahy masina. Tsy midika izany fa hoe telo samihafa ilay Andriamanitra ivavahantsika, fa Andriamanitra tokana ny ivavahantsika, fa ny fisehony, ny endrika isehony amin'ny asa no telo samihafa. Andriamanitra ray mpahary, Andriamanitra zanaka ny mpamonjy, ary Andriamanitra fanahy masina no mpanatanteraka. Koa manomboka izao ary dia ataovy antoka ao anao izany hoe rehefa mivavaka ianao dia Andriamanitra manatsika anao, Andriamanitra eo aminao, satria mantsy ny anaran'i Jesosy dia antsoina koa hoe Immanuel. Ny dikany hoe Immanuel dia hoe Andriamanitra amintsika. Ary farany dia tadidio koa fa rehefa mivavaka ianao dia Andriamanitra akaikinao. Tsy iny izany Andriamanitra akaikinao izany, fa ny fanahy masina ilay parakleto araky ny efa fampianarana izay nanarantsika tamin'ny fanahy masina. Koa matokiana ianao rehefa mivavaka, fa tsy irerakory ianao eo, tsy miteny reny ianao, fa miteny amin'Andriamanitra Trinité, Andriamanitra telo izay iray. Fa farany ary tsy azo ambanin-javatra eo amin'ny sany eritsikely manokana dia androany dia alahadin'iny sekoly androany, alahadin'ny sekoly androany. Tadidio tsara fa tamin'ny voalohany, tamin'ny idiran'ny filazantsara teto amin'ny nositsika dia tamin'ny alalan'ny sekoly no nidiran'ny filazantsara. Ny mpanjaka dia nangetaheta hoe ampenaro ireo oloko ireo, fandrosoana no notadavin'ny mpanjaka dia nitsofoka tamin'izany ny misionera. Ary rehefa nampianatra ny misionera dia sady nitory filazantsara izy dia izao no mahatonga amin'ny fiangonantsika tahaka izao ankehitriny. Ankehitriny rondrato taona aty aoriana ny fiangonantsika tafadroso tsara, fa manahoana ny sekolitsika? Ndao sika mba tena hoe hifanolotanana, mba anatsatra ny vina araka ny nambaran'ny talete hoe manana vina tsara izy fa nambienina amin'ny mandrapatonga ny taona 24. Andao tsika mba anoana an'izany sekolitsika izany, fa anisany
asan'ny fiangonana mantsy zany hoe mampianatra ny olona zany a fa Jesosy dia naniraka antsika hoe ataovy mpianatra olona rehetra fa taridresaka tsy maintsy ambara ihany zany a mba idirana amin'ny afatra anio mba ho azonao hoe inona moa ny andro anio fandehtsika hianatra ny tenin'Andriamanitra amin'izay ny tenin'Andriamanitra akana ny afatra dia ny Jaona 4:9 ny andininy 7:7 ihany Jaona 4:7 ny andininy 7:7 ihany ary zany no anohizatsika ny fimadinatsika ny loha efitsika FJKM amin'ity volana jona ity manao hoe vavolombelon'ny tompo ny fanahy masina ary tonga ny fanahy masina ho vavolombelon'ny tompo dia misy asa telo ambaran'ity tenin'Andriamanitra ity ho amintsika ka dia izany no ezatsika ho fatarina amin'ny alalan'izao afatra izao. Voalohany indrindra ny asan'ny fanahy masina ambaran'ity tenin'Andriamanitra ity dia hoe ny fanahy masina mitaratarana. Hitatsika eo amin'ny tapany voalohany amin'ity andininy 7:7 ity zany manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy fa raha tonga ny fanahin'ny famarinana dia izy no hitaratarana anareo ho amin'ny marina rehetra. Izany hoe ny fanahy masina zany no manokatra ny lalana ho antsika amatatra ny marina. Ny fanahy masina no misava lalana ho antsika. Izy no mialo lalana ho antsika. Lalana makaiza nefa izany? Lalana makany amin'ny Jesosy. I Jesosy mantsy ilay fantatsika tsara fa izy no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Koa anarahantsika an' Jesosy zany dia mila manaiky tarehan'ny fanahy masina isika. Kanefa ny ao amin'izany fanarahana an' Jesosy zany koa dia miresaka amintsika Jesosy, miteny amintsika Jesosy tahaka ny ataon'i Jesosy amin'ireto mpianatra ireto. Ary rehefa miresaka amintsika Jesosy dia indraindray maro zavatra tian'i Jesosy resahana amintsika fa tsy zakatsika zany. Hitatsika eo amin'ny andininy 12 zany manao hoe mbola manana zavatra maro mbola zaina aminareo aho nefa tsy zakanareo ankehitriny. Ireto mpianatra Jesosy ireto dia mbola tsy nahazaka ny zavatra ambaran'i Jesosy tamin'ny fotoana nambaran'i Jesosy an'izany satria ankilany mbola tsy totosan'i Jesosy ilay famonjena teo amin'ny azo fijaliana tamin'ny tenenany ito tenin'Andriamanitra ity ary andaniny mbola tsy latsaka ny fanahy masina tamin'ny nitenenan'i Jesosy. Dia ahoana zany no ny fampiresahan'i Jesosy sy ny mpianatra tamin'izany raha tsy zaka amin'izareo, raha tsy takatsy zareo ny teny ambaran'i Jesosy. Tsy mifankaharo zany izy fa ohatrany mona sy ny mare Jesosy teny an'izao dia mpianatra tsy mahazo an'izao. Tsy iliavana, tsy tahaka izany no nataon'i Jesosy raha niresaka tamin'ireto mpianatra na ny vahoaka tamin'ny vanim-potoanany izy. Fa andao eo jerevantsika ny ao amin'ny Marka 4:7 ny andininy 7 ka hatramin'ny 7:3 dia ho takatsitsika hoe ay moa Jesosy io rehefa mampianatra dia izao no ataony. Andao eo jerevantsika dia rahantsika mamaky raha sitrakareo Marka 4:7 ny andininy 7:3 sy ny andininy 7:3. Amin'ny anaran'ny Tompo ary fanoharana maro toy izany no nanambarany aminy arak'izay haino enono arak'izay dia tsy niteny taminy izy ary tamin'ny mangingina ny lazany tamin'ny ny hevitsireo rehetra. Izany hoe Jesosy zany mahatakara an'ireto olona azy ireto dia inona nataony? Fanoharana. Fa iza kosa nanambarana ny hevitsy ny fanoharana? Mpianatra tao amin'ny mangingina. Izany no asan'i Jesosy nitarika atsika mba ahazo io tenin'Andriamanitra io. Fa amin'izao vanim-potoana misy antsika izao, amin'izao ankehitriny izao, aiza moa Jesosy Kristy? Eokafanan'Andriamanitra raha izy. Ary rehefa eokafanan'Andriamanitra izy dia iza indray no mitarika atsika ankehitriny? Fanahy masina no mitarika atsika. Izy no manohy
ny asan' Jesosy mampafantatra atsika ny marina. Ary inona moa no zava-mitsanga rehefa fantatritsika ny marina? Sady hoe izay hoe marina dia samy vita, tsy hiavana. Rehefa fantatritsika ny marina dia ny marina no manafaka atsika tsy ho andevon'ny fahotana. Fantaro zany ry havana. Rehefa malala ny marina ianao dia manafaka anao tsy ho andevon'ny fahotana izany. Koa eketsika ary ny hotarian'ny fanahy masina amin'izao sisa izao. Ekenao ve ny hotarian'ny fanahy masina amin'izao manaraka izao? Raha ekenao ny hotarian'ny fanahy masina dia te-hitaonanao any hoe ekeo aloha Jesosy Kristy hoe ho tonga nofo izy. Fa izay mantsy no nambaran'i Jaona voalohany teo raha nanaraka tsara ny vaky teny isika hoe izay manaiky fa tonga nofo Jesosy no manana ny fanahy masina. Fa izay manohatra an'izany dia inona ozy izy? Antikristy. Koa ekeo ary Jesosy fa tonga nofo. Fa manarakarak'izany koa dia androany dia teny aminao hoe raha taria manaiky ianao taria amin'ny fanahy masina dia mba mihinana amin'izay vetikanina fa aza ronono mpanahy foana no hohanina hiavana. Fa isika mantsy mahafinaritra ny miangona tonga ty am-piangonana rehefa lahady, fa tokony mba misy fiaitsaikany amin'ny fiainantsika izany hoe mivavaka izany, fa tsy hoe mivavaka ndraiky fanao moa izy ty efa alova napetraky ny ray aman-dreny dia atao. Tsy riavana, fa andao sika mba tena hoe hitombo sika, mba tena hihinana n'izany vetikanina izany tsika. Atakarantsika an'izany indray dia andao tsika hiaraka amaky ny Hebreo toko fahadimy Hebreo toko fahadimy ny andininy fahatelo ambin'ny folo sy ny fahaefatra ambin'ny folo ihany. Fakitsika amin'ny anaran'ny Tompo fa izay rehetra mivelona amin'ny ronono dia zatra miteny fahamarinana dia mbola sasaboto. Fa ho an'izay efa lehibe ny vetikana dia ho an'izay manana azy efa zatra nampiasa tsara ka mahay manaraka ny tsara sy ny ratsy. Izany ry havana ny olona mihinana vetikanina efa lehibe mahay manavaka ny tsara sy ny ratsy ary ny zatra mampiasa tena amin'ny teny fahamarinana. Ny teny fahamarinana izay ambareto ry havana dia tsy inona fa ny tenin'Andriamanitra tarian'ny fanahin'ny fahamarinana. Koa entanina ianao manomboka izao tsy anao garabola amin'ny fiainana kristianina intsony ka dia hoe rehefa lahady ihany vao misokatra ny baibolitsika, fa rehefa andavanandro dia petrapetraka lasa haingo-trano. Tsy riavana, fa andaotsika mba tena hoe anana fahazarana, anokana fotoana amakitsika io tenin'Andriamanitra io mba tena ho zatra amin'izany hoe tenin'ny fahamarinana isika. Koa mambolea fahazarana tsara aminao amin'ny alalan'ny famakinao ny tenin'Andriamanitra mba hitarian'ny fanahy masinanao tokoa eo amin'ny fiainanao. Fa ny faharoa ry havana ny asan'ny fanahy masina dia ny fanahy masina milaza izay reny. Hitatsika eo amin'ny tapa amin'ny faharoa amin'ity Jaona toko fahaenina ambin'ny folo andininy fahatelo ambin'ny folo ity izany amin'ny anaran'ny Tompo. Fa tsy hiteny ho azy izy fa izay ho reny dia ho lazainy avokoa. Midika izany tenin'Andriamanitra izany fa ny fanahy masina no mampatsiahy atsika, mampadadidy atsika izay rentsika, izay enitsika izany dia ampatsahivon'ny fanahy masina ao amintsika. Inona no mba enonao eo amin'ny fiainanao? Raha tenin'Andriamanitra no enonao dia azo antoka fa ny tenin'Andriamanitra no ampatsahivon'ny fanahy masina aminao. Fa raha tenin-dratovy no enonao eo amin'ny fiainana dia azo antoka koa fa
ny teny tratovy no ampatsiahivina anao kanefa amin'izay dia hoy ianao hoe ny fanahy masina koa zany no mampiteny atoko tahaka zany sanatria iavana izany fa isika no tompona andraikitra amin'izay zavatra enotsika fa ny fanahy masina amin'ny mahafanahy masina azay dia ny tenin'Andriamanitra ihany no ampilazaina ampatsiahivina ianao ny tenin'Andriamanitra no ampatsiahivana ianao fa ny fitadidiana no mampatsiahy ianao ny hafa ary tsaroa fa rehefa averimerina aminao zavatra iray dia tsy maintsy mitoetra ao anatinao iny na ahoana ka manomboka izao ary dia andao sika mba tena hoe hitanjona izay zavatra enotsika io fa tsy sanatria manaovan'ny olona fanadiova-tsaina hoe tsy maintsy miova amin'ny fiainanao tsy maintsy miova amin'ny fiainanao dia iny koa ianao dia tsy maintsy miova zany tsy iavana tsy izany io fa ny tenin'Andriamanitra ataonao miraikitra ao anatin'ny fonao no manova ny fonao io koa manomboka izao indray ary dia mba fenoy tenin'Andriamanitra ny fonao votosy tenin'Andriamanitra io teninao io ary ao ka ampitoerinao anatin'ny fonao io ny tenin'Andriamanitra fa tsarovy tsara fa ny tenin'Andriamanitra renao no tonga finoana aminao ka mitarika anao amin'ny famondreny dia izao iavana no afatra avy amin'izany hoe aoka isika raha miteny amintsika ny fanahy masina raha mampatsiahy antsika ny fanahy masina aza manao be marenina re tompoko aza manao be marenina fa mba enoy izay ambara ny fanahy masina ao anatinao izay ampatsiahivina ianao ao tanterao fa ery mandavo anao ke zany aza manao hoe iavana hoe efa nandavo anao teo aloha mbola andavo anao koa kehitriny ataovy lesona ny lasanao fa tsy hoe ny eo ihany no eo iavana koa meteza manomboka izao mba tena hoe andre ilay fanahy masina mibitsika ao aminao fa farany ny asan'ny fanahy masina dia hitantsika eo amin'ny tapa amin'ny farany amin'ny Jaona 3:20 ity amin'ny anaran'ny Tompo ary ny zavatra rehetra ary ny zavatra ho avy aza dia ambara aminareo mazava izany tenin'Andriamanitra izany hoe ny fanahy masina no manoro atsika ny tokony atao amin'ny ho avy raha hivoaka eto amin'ny ity fiangonana ity zao isika dia aoka ianao tsy ho zary hoe ivavaka zao paster rehefa dia anao rakitra zay dia mirava dia andeha ho any an-trano akakaina kely dia sakafo dia hijery tele indray dia tsy iavana fa aoka mba ilay fanahy masina manoro anao hoe nisy asan'Andriamanitra tokony ataonke ary tsy alao ve makano toy izay hipetrapetraka ny andro alahady efa natokanao ho an'Andriamanitra zany ry havana no fitarihan'ny fanahy masina amintsika mitarika atsika izy ho amin'ny ho avy hoe hipanjona an'Andriamanitra anoka tena ho an'Andriamanitra fa ankoatran'izay koa ny hoe manambara ny ho avy dia ny fanahy masina no mametraka ny vina ho atsika mametraka ny hevitra tokony ho ataontsika izy eo amin'ny fiainana fa tsy hoe izay sitrapitsika no ataontsika eo amin'ny fiainana fa izay tarihan'ny fanahy masina itsika ry havana rehefa manao tetikasa indraindray dia mitanjona antsika no mibahana eo amin'ny fiainantsika fa amin'izao sisa izao dia aoka ianao mba tena hoe mitandron'Andriamanitra no ataonao lahara-pahameana ka ny antom-pisianao amin'izay dia anome voninahitra an'Andriamanitra koa ataovy ao anatin'ny sainao zany fa miasa io fanahy masina io ny fanambarana no avy anao ny fanambarana ho avy ambareto ry havana dia tsy le hoe mpaminany ianao fantatrao hoe voyant hoe rapitso mety izy misy accident ary na izao tsy any le izy fa le izy dia hoe ianao tarihan'ilay fanahy masina ianao baikon'ilay fanahy masina ka izay teny hitondrananao no alehanao ary matoky ianao fa rehefa ny fanahy masina no mitarika anao manambaranao no ho avy dia azo antoka ny ho avinao satria io fanahy masina io no mpanatanteraka ilay tenin'Andriamanitra hoe
ary ny zavatra ny momba ny hoavy no anotaninao dia ny zanako sy ny asan-tanako dia aoka manodidin'Andriamanitra ireny ihany. Andriamanitra no mandray an-tanananao koa esoly ary ny aya tebotebo hoe ahoana zany zao ahoana izao fa tena hoe meteza mitary amin'ny fanahy masina amin'izao sisa izao ary manana fanantenany fa ny fanahy masina koa no mamerina izany fanantenana izany fa ny fanahy masina dia tsy mampitanonjika anao ao amin'izay olana izay setrainao fa izy no mampitsaka anao mampiarina anao izy manohana anao izy hoe tsy vita amin'ity nio zavatra mitsanga eo amin'ny fiainanao io hoe fiainanao fa mbola hoavy lay maraina vaovao. Ny fanahy masina no manambara aminao azany koa aza ketraka ianao aza kily ianao eo amin'ny fiainana fa tena hoe meteza ho foazy ny herin'ny fanahy masina ao anatinao ianao dia matroka ianao an'Andriamanitra. Eto ampamarana naliavana dia tsy alivina antsika fa nandalo ny Pentekosta 7-20 isika rehetra izao sabatisa isika izao samy efa nandray ny fanahy masina tsika tao anatin'izany koa avozy azy zany hoe nananao ny fanahy masina izany meteza ianao mba hanolo tena mba tena hoe ijoro vavolombelony tompo ka hiasan'izay izany fanahy masina izany ka dia amin'izao sisa izao dia manaiky ianao ho tarihan'ny fanahy masina ka hiainany marina ary ho ampatsiahivo ny fanahy masina anao koa ny tenin'Andriamanitra ka enoy zany mba hitombonao amin'ny finoany ary ny fanahy masina koa dia anambaranao ny hoavy ka velomo ny fanantenanao fa azavahina amin'izao ankehitriny izao fotsiny ianao koa tadidio azy fa mitary-dalana anao ny fanahy masina mampatsiahinao ny tenin'Andriamanitra ny fanahy masina ary manambara ny hoavinao izy koa avy ianao izy hiasa mahery amin'ny fiainanao mba ho vavolombelony tompoko ianao mandritra ny androm-piainanao manontolo ho an'Andriamanitra ireny ny voninahitra fa ny fiadanana kosa dia ho amintsika rehetra. Amen.